iza mo nahoana. Iza no namorona izao tontolo izao dia ny tontolo izay honenako sy ivelomanao. Ny zava-mananaina, ny azy sy ny vorona, moa tongatonga ho azy sa zava noforoina. Nahoana ianao miaina, nahoana ianao mivelona, zavatra aritra sa zavatra mielona, ny ianao amin'izao tontolo izao, lalana tsy azo vana ny isymasoa, tsy hibanga izy akory fa misy isanandro. Fa dia nahoana indrindra no dia nampisy izany, sady tsy maintsy misy satria ilainy tany. Ny volana ny kintana dia mianabakabaka izay tonga haingo sy firavaka mampiavaka. Miarina amin'ny andro izay fotoana fialan-tsasatra, ahoana ireo fiara miantona tsy lafaka. Fanfaliana telo ilaina ho taloana, ary angamba ilaina valiny hoe iza moa nahoana. Ny famarin'izany ny fandiniana azy ireo naharitra dia